Trangapsala Demoniaca jiaby tsy maintsy afaka Problemunao lasa karavan Era sy nilaza ho an'Andriamanitra ho ampabe Sanazione Sao tsy maintsy mitombo ary tsy maintsy mandroso Sanazione Sao tsy maintsy mitombo ary tsy maintsy mandroso Vitatreo le asaloha Nitrotro am'Jesosy ka tegna lasa zanany tsy haiko eky koaresaka jale magnaraka anay ny fahasoavagna marobe Sanazione Sao tsy maintsy mitombo ary tsy maintsy mandroso tegna marigny zagny Sanazione Sao tsy maintsy mitombo ary tsy maintsy mandroso Tsy mialondrafe tsy magnavake mitory filazatsara nateraka mbahanesy Setriky fitaya Setriky fitaya Setriky fitaya Setriky fitaya Bikibun faumbiasana Bikibun faumbiasana Bikibun faumbiasana Bikibun faumbiasana Venu fasambarange Venu fasambarange Fasan faurianga Venu fasambarange Ilumangong balimbabake mangarane Ilumangong balimbabake mangarane Otiengong faumbiasana mangarane Otiengong faumbiasana mangarane Fitayanga Venu faumbiasana Fuki faumbiasana Arone Sanazione Sao tsy maintsy mitombo ary tsy maintsy mandroso Volagno fa marigny Sanazione Sao tsy maintsy mitombo ary tsy maintsy mandroso tegna marigny zegny Sanazione Sao tsy maintsy mitombo ary tsy maintsy mandroso tonga mamamanga Sanazione Sao tsy maintsy mitombo tonga mamamanga tsy maintsy mandroso anao Miarahaba tompoko lahy finaritra tompoko vavy magnano mbola tsara atsika avokany tamatavy magnano salagnitry anareo zay ambadimbadika agny magnatogna fa tonga amitsika ny famonjena tonga eto androany ny tegnako pasteur David Rakotonandrasana zay iraky ny tompo hitory filazantsara aminao ampafantatra anao ny fahamarinana hitondranao ao amin'ny fahombiazana ary mba hatonga n'Andriamanitra ampandresy ny fiainanao
Voalohany zany rehetrarehetra zany dia ivavaka isika ametraka ny fandaharagna ampelantagnan'Andriamanitra. Raha tsy mampagnino anao dia mba ondreo ny lohanao ndao tsika iray fo iray saina ivavaka ao anatin'izany. Raha io amin'ny agnaran'i Jesosy no ivavahanay ametrahanay nyity fandaharagna ty ampelantagnanao. Rakofagna amin'ny ranao Jesosy Kristy ny zavatra rehetra atao eto androany. Aoka ho feno fandresena, aoka ho feno fitahina, izay rehetra ao anatin'ny olana nandray vahaolana. Ny marary rehetra ho sitra ary manonona tompo herin'ny tenin'Andriamanitra hiantefa amin'ny menakavy ny fandrenesana an'izany teny zany amin'ny agnaran'i Jesosy. Amen. Lamoriavagna dia tonga eto araka ny teneniko anao iraka solon'i Kristy. Hitory an'i Jesosy no diako eto. Tsy andeha hitory agnaram-piangona. Tsy andeha hagnala anao avy amin'ny fiangonana misy anao fa andeha hampafantatra anao ny fahamarina. Ary tsy adiniko ihany koa fa ny tegnanay moa dia tsy mba magnavakavaka, tsy mialon-jafy. Zahay tsy magnavaka agnaram-piangonan'olo na antokom-ponoana misy olo, fa zay ola vonona andray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany, vonona zay ny ifampiresaka aminy, ifandray aminy. Tonga eto aho androany ampafantatra anao ny fiainantsika zanak'olombelona dia fandalovana. Tsisy olona mijanona ela eto zany, fandalovana eto. Olo hitanao salama be mandraigny possible maty antoandro. Olo hitanao miazakazaka be antoandro possible marary ny hariva. Fandalovana eto. Ka mba miangavy anao zaho, raiso Jesosy Kristy mba ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao. Tsisy afa-tsy zany ihany no ahafahanao miaigna finaritra eto ambony ty tany ty. Satria eto ambony tany dia misy force anankiroa zay miasa. Misy ny herin'Andriamanitra ary misy ny herin'ny démonia. Tsy afaky ny andeha agnelagnelina ianao, fa na anao miaraka amin'Andriamanitra na anao miaraka amin'ny devoly. Za eto nefa tsy ampirisika anao hiaraka amin'ny devoly, fa ampirisika anao mba hiaraka amin'Andriamanitra, hiaraka amin'ny Jesosy. Ao amin'ny Jesosy ihany no misy vahaolana. Ao amin'ny Jesosy ihany no misy fiainana. Mety misy hiteny aminao hoe ndana mamonjy mpimasy. Za milaza aminao fa ny herin'ny mpimasy mbola ambany no ny herin'i Jesosy. Mety misy mampirisika anao hoe magnanovany zao, magnanovany ry. Raha tia hagnano raha ihany, raiso Jesosy Kristy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao. Tsy vahaolagna ho anao ny ody gasy, tsy vahaolagna ho anao ny fanompoan-tsampy, fa ny vahaolagna ho anao raiso Jesosy niany ty. Tsy kisendrasendra mahatonga anao magnatriky écran ty, fa tian'Andriamanitra loatrany. Amin'ny probleminao io, tsy saigny be fotsiny no ahafahana mandresy an'io, fa mila herin'Andriamanitra anao magnampy anao. Ny olana amintsika matetika dia tsika sady tsy mivavaka tsika, tsy manompo sampy. Nefa teo niresako anao tamin'ny voalohany fa hery anankiroa ihany no afaka magnampy anao eto. Ny herin'saigny tompoko tsy mahalasa lavitra. Fahafantaranao olona mety afaka ny hamonjy anao androany fa tsy mahavonjy anao mandrakizay. Jesosy ihany no manana ny antsoinao hoe fiainana. Jesosy ihany no ahafahanao miditra ny lanitra. Jesosy ihany no ahafahan'ny devoly tsy hakitika anao. Ka raha tsy manahirana anao, mba miangavy anao androany, mialohan'ny resantsika ny afatr'Andriamanitra, raiso Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao. Apetrao fonao ny tananao, hiaraka merina antsika an'izao vavaka izao hoe Ray Masino, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, manolo-tegna ho anao za. Manomboka androany tompo dia manolo-tegna ho an'Andriamanitra aho. Tapa-kevitra aho ny andao ny fahazaran-dratsiko. Hisaraka amin'ny démonia, hisaraka amin'ny fanompo-tsampy, fa hanompo anao a Jesosy. Raisiko anao Jesosy tompo aho, ho mpanjakako sy ho tompoko amin'ny fiainana. Fahafaony amin'ny bokin'ny fahafatesana ny anarako, fa soraty any amin'ny bokin'ny fiainana. Ilaiko anao Jesosy satria manana hery afaka mitahy, manana fiainana afahana mandrisy, ka ampinoana no ilazako fa zanak'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha tegna nataonao tamin'ny fonao manontolo igny vavaka igny, dia ny minitra namerina an'igny ianao tampinoana, dia nandray an'i Jesosy ianao ho tompo sy mpamonjy anao. Ary azo antoka fa manomboka misy fiainan'Andriamanitra miraikitra ao anatinao. Azo antoka fa manomboka ho hisy fandresena hitranga amin'ny fiainanao. Ka mba manasa anao raha tegna mba nandray an'i Jesosy ianao, tongava mba mivavaka ato am-piangonantsika, Etsambolo Madiniky, avy afaran'ny coopérative Trans Express. Rapitso maraina manomboka amin'ny 7 ora, misokatra ao anao ny varavarana. Isaky ny alahady zany rehefa amin'ny 7 ora maraina, Ambolo Madiniky rendez-vous-tsika jiaby. Ary
ny hariva amy rora sasany. Zay zany misy fotoana anankiroa zany, lahady maraina sy lahady hariva. Lahady mandraigny manomboka amy 7, ny après-midi amy rora sasany. Ny toeragna dia ambolo madinika avy afaran'ny coopérative Transexpress io. Anao izy koa avy amin'ny Saint-Paul ry zany dia à gauche izy, koa avy amy 4 semaines ao à droite izy. Io misy plaque maventy be hoe fiangonana Jeune Fraisana Madagascar. Ny tegna ko pasteur David moa no mitarika ao ka manasa mamangetaeta tsika rehetrarehetra mpagnaraka amy télé. Tongava re olona, tongava fa tsy anegnenanao magnantso atsika rehetra managna problème amy tokantrano. Anao zay managna olana andrakasa, ao ny matsiaro hoe mifatorany maizina amin'ny alalan'ny fampahoriny devoly. Tongava fa misy délivrance koa isaky ny talata sy lakamisy mandraigny, vavaka fanafahana ho an'izay rehetra mila an'izany. Talata sy lakamisy mandraigny amy 7 ora. Isaky ny talata sy lakamisy ndraiky koa fa andro aligny manomboka amy 5 sasany, mirava amy 7 ora, fivoriam-bavaka ngeza be zay arahana famantarana sy fagagana. Manasa atsika na lahy na vavy, tsy magnavaka paozin'olo ato ziona, tsy magnavaka foko ato ziona, tsy magnavaka finoana ziona, fa misokatra amin'olona rehetra. Enao ke zany nampivavakaiza anao nampivavakaiza, na mbola tsara ny vavaka koa ranao amizay, ka te ho avy amy Jeune Fraisana de fa bienvenu edy anao de. Ary zahay io mitory an'i Jesosy Kristy, mino an'i Jesosy Kristy, mandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana. Ka asaiko manokana zay rehetra magnatrika eto mba ho avy rapitso maraina manomboka amy 7 ora ary ny hariva amy rora sasany. Ty fandarana ty moa dia azonao arahagna mantoandro amy 2 ora eto amy TV Plus, tsy tapaka zany rehefa sabotsy amy 2 ora, de ny rediffusion rivariva igny amy 5 ora sasany. Entaniko atsika avoaka ny Tamatavy, entaniko atsika avoaka malagasy, tongava mba hivavaka fa fotoana fivavahagna zao, tsy fotoana fandianagna amy saigna tsony zao, fa fotoana ilatsika an'Andriamanitra. Ka ny lohahevitra zay mba hozaraiko anao amty atoandro mahafinaritra ity de hoe manaja ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro anao. Manaja ny rainao sy ny reninao. Agnisan'ny secret anankiray io zay nampahomby mpanompon'Andriamanitra maventy be tagnaty baiboly tao, tsy iza fa i Solomon. Raha vakitsika ny baiboly, i Solomon dia zanaky Davida mpanjaka. De i Solomon io nitenenan'Andriamanitra tamin'ny nofy ndray alina. Izy matory amin'ny alina zany de nisy feon'Andriamanitra niresaka tamin'ny Solomon. Ary i Solomon io ravagna de agnisan'ny tovolahy anankiray zay mpagnaja ray aman-dreny, mpametraka ray aman-dreny amy voninahitra, mpagnaja ray aman-dreny ary tsara mba nagnala baraka ray aman-dreny zany fa agnisan'ny mpagnaja ray aman-dreny. Confirmé tamin'ny Solomon io le ten'Andriamanitra eo maro andro sady ahita soa. De revitsika tsara fa rehefa nagnotany an'i Solomon Andriamanitra tagnaty baiboly hoe Solomon, ino moa mba tianao de ataoko aminao? Zay question, simple question. Ino Solomon mba tianao ataoko aminao? Ino ozy nareo navalin'i Solomon? Devieny Solomon tagny amy babany ndraiky le resaka hoe mba tsarovo ozy nandianan'ny Davida raiko teo anatrianao tamy fahamarinana sy ny tsy fivadiana ary ny fahitsiny fony. De rehefa tsara zany dokam-barotra ary tena hoe présentation zay tena mandresy be, tsara be, tsarovo nandianan'ny Davida raiko teo anatrianao tamy fahitsiny fony, tamy fahamarinana sy tsy fivadiana. Raha mba lailainao sarin-tsaigny izy koa olo mpamaky baiboly anao na mba tsy mpivavaka ara, mahafantatra tsara fa zany Davida zany dia olo naditry, tsy araky le nivolagnan'i Solomon anazy hoe marigny, nahitsy, tsy nivadiky sy ny sisa. Fa i Davida io nisy tovovavy anankiray antsoina hoe Batseba. Anaty baiboly ao misy zay. Batseba io tovovavy tsara tarehy be ary tegna nafatifaty. De ino ny zava-nisy? Nanambady izy, commandant anazy tao ihany ny vadin'ny Batseba. De tsy iza fa i Uri. Tianingahy viavy ny tsiritiny. De nampakary no vady mihitsy moa ny afarany, ary raha moseny viavy Uri commandant io, naseny vonin'olo tagnaty ady tany. De bero nampakary ny moramora i Batseba. De avy tamin'ny alalan'ny Batseba io nametry zare roa niteraky i Solomon. De jerevo nefa ny fomba nagnajany Solomon ny babany hoe tsarovo ozy nandianan'ny Davida raiko tagnatrianao tamy fahitsina, fahamarinana sy fivadiana. Jerevo tsara zany fa ty Solomon ty de olo connecté tamy babany, nagnaja baba. Anao fa
ny olo mpagnaja ray aman-dreny zay nofonofo jiaby tamin'agnatin'ny ray aman-dreny ito, zay menimeny ny ray aman-dreny io, zay raha tsara mbo tagnaty eritreritry ray aman-dreny io, agny aminao zanaka io ny tanteraka raha mpagnaja ray aman-dreny anao. Menimeny ny Davida ny agnamboatra tempoly, nofonofo ny Davida ny agnamboatra tempoly, fa tsy Davida ny nanao ny tempoly fa i Solomon nanao ny tempoly. Avy taiza le secret satria Solomon de mpagnaja ray sy reny. Ry hava malala, anao mitandregny zaho io, ndraindray anao mety miéchoué amin'ny fiaina, matsiaro anao misy raha tsy mandroso aminao, ozonao hoe ino eky lagininahy mitady volako ty, ino eky vindan-draha nahazo zafy karaha ny tsy nanjary fiainako zay. Enoy ny fahamarinana, ten'Andriamanitra tsy azovana zany, mila magnaja ray aman-dreny anao. Alaka andiny soratra masina atsika ato agnatin'ity baiboly ty ao amin'ny filazantsarany John. Ohatra anao ka manana baiboly dia afaka mba jerevanao John toko faha 7-10, tantaran'i Jesosy Kristy ndraiky io. John toko faha 7-10 ny andininy fa 5:20 ka hatramin'ny fa 8:20. John 19:25-18. Ino ny zavatra nisy tato? John 19:25-18 amin'ny agnaran'i Jesosy no makitsika azy. Ary nijanona teo akaiky ny hazo fijalian'i Jesosy ny reniny. Jereo tsara. Nijanona teo akaiky ny hazo fijalian'i Jesosy ny reniny. Tsy nitazatazana fa nijanona. Dia ino ny zava-nisy? Andininy magnaraka. Dia hoe nijanona teo amin'ny hazo fijalian'i Jesosy izy ny reniny sy ny rahavaviny reniny, Marie vadin'i Clopa sy Marie Magdalene. Jereo fa resaka viavy fô ndraiky io. Satria ny viavy riavana, ny reny tsy miala anao zany io. Na mba karakory raha mitranga, reny zany tsy mba mandao. Toy izy antsika famakina ny teny. Ary no nitan'i Jesosy ny reniny, Jesosy ny reniny sy le mpianatra tiany nijanona teo, dia hoy izy tamin'ny reniny, raha vehivavy, indro ny zanakao. Ary hoy koa izy tamin'le mpianatra, indro ny reninao. Ary tamin'izany ora izany dia niraisiny le mpianatra ho any aminy izy. Ary rehefa afaka zany dia fanta Jesosy efa vita ny zavatra rehetra tamin'izay mba hatanteraka ny soratra masina, dia hoy izy hoe mangetaheta. Ty tantara ty zany izy koa tegna vakinao dia tantaran'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliany. Ary tsy fotoagna afahagna magnano présentation ntsony io, raha dininao tsara hazo fijaliany zany, ny fantsingana tongotra aman-tagnana, ny kapohy. Tsy fotoagna tokony avitanao mandiniky raha marobe ntsony fa mitaregna ngamba ny tokony azo atao. Dia rehevanao marary nify fogna, tsisy razonao onogna fa tsy nifinao maneho koa marary, marary. Fa i Jesosy efa tambony hazo fijaliany, olona efa tsy tokony resaka ntsony, ary tsy mora ny zavatra natrehiny, tao anatina fahoriana tegna mafy izy. Fa Jesosy riavagna nihevitra ny reniny fogna izy. Na mafy be raha nahazo azy, izy tsy nagnadigny mama anao nefa ty miasa mpanjaka, mandray vola isam-bola, anao kereo tsy mijaly mba karakory mba fitodianao mamanao niteraka anao, mba ino raha mba nataonao ho an'ny reninao. Dia gaga venao raha mahita fiainanao tsy manjary, gaga venao raha mba mahita zavatra hafahafa mitranga aminao ndraikindraiky. Jesosy na dia tagnaty fahoriana aza tsy adigno ny reny. Ary no nitan'i Jesosy izy ny reny. Jereo izy fa mijaly ka izy mbola miremarke, mbo zay ki mama zay, zay ki mamako zay, mbola niasa saigna izy nizaha, izy reniny. Maro amintsika ndraindray diso variagna loatra atsika amin'ny fiainantsika, variagna loatra atsika amin'ny fahombiazantsika, satria anao zao mipetraka amin'ny ville, efa tsy agnaty lohanao ntsony hoe agnanay mama zay. Mama io nefa ndraindray na vary fotsy hohaniny tsisy, mama io nefa ndraindray na tragno pitrahana boriboriko. Afatrafatra moa ty zay niainga tamin'ny tenin'Andriamanitra hoe magnaja ny rainao sy ny reninao. Ohatra farany tsotra nomen'i Jesosy, na dia tao agnatina souffrance goavana azy izy tao amin'ny hazo fijaliana, tsy nagnadigno ny reniny izy. Ny probleminao mbola tsy mafy noho nen'i Jesosy, fa mba aza adigno koa rô reninao rô, aza adigno ray aman-dreny. Nendray mba tsy arovantsika an'izy regny dia amin'ny fête des pères, fête des mères, amin'iny ndraiky zareo dia kotrolavintsika amin'ny telefôny, akory papa tangava taona fô aminay taona misakafo magnino zao tsy nantsovinao tantoandro ty, andrasana fête des pères fogna ve, fête des mères fogna ve. Mba imagineo ny zavatra niaretan'izy regny tamintsika.
Jesosy Kristy ihany koa raha io ten'Andriamanitra amin'ny filazantsarany Jauna io no dininao tsara, tsy mba namela ny reniny hijaly izy fa nanolotra azy izy tao ampelatagnan'olona zay azony antoka. Tsy mba namela ny reniny hijaly izy fa natolo ny tampelatagnan'olo azony antoka ny reniny. Rehefa fantany fa andeha izy tsy hoe nandeha tsy nanao veloma fa Jesosy mbola nihevitra ny reniny fogna izy. Ary jereo tsara fa n'olo nameny ny mamany tsy fatantany, tsy n'importe qui, fa i John le tegna tiany Jesosy, izy no nomeny ny reniny. Jereo fa lasa nisy ny karakary Marie satria Jesosy tsy namela azy irery. Ny reninao amizao mbo aiza? Mbo avy niasanao loha ve aiza mamanao? Atsika rô nefa riavagna, na anao fa lalahy be io, na anao fa viavy be io, mbola miasa aloha aminao fogna izy agny ambany vola. Mbola miasa aloha aminao fogna izy na de tsy tragno raiky aminao ary. Amin'ny maha kristianantsika de Jesosy Kristy no modelitsika. Jereo fa tsy namela ny reniny no tsy misy pia Jesosy. Mba impiry anao io agnatin'ny ray vola, mba miantso ny mamanao ny telefôny, miantso ny papanao ny telefôny, mba impiry agnatin'ny 1 mois. Herinandro moa zany efa tsy resako fa alô meko marza lavalava mihitsy agnatin'ny volany raiky ve anao mba managna fotoana agnatsovina mamanao. Ny sasany koa agnano sipa de vitany, mandefa message amina camarade ami amin'ny Facebook vitany. Nefa raha misy ami tokony homera aminao de mamanao sy papanao. Adinotsika zany zavatra zany. Ary za tena miteny anao fa na de ho isy mpanompotr'Andriamanitra 100 metra tagnana aminao ka dikavinao i ten'Andriamanitra tsy magnaja ray aman-dreny anao, maro ravitra tsy tanteraka aminao. Mba impiro za teo anao mba niantso mamanao, na hoe mba namangy sy ny karakarananjy manoka. Jereo fa tsy tany amin'ny n'importe qui hoany nametrahany Jesosy ny reniny fa tany amin'le olona tegna tia azy de tsy iza fa i John. Ary tsy napetrany tamin'ny Petera satria Petera moa hitanao igny le mora makatrafo mandroandroatra. Tsy napetrany tagny amin'ny Petera satria iko tamin'ny Petera volany raiky fa niroasiny. Za tsy dalena tibotibavy karanonareo fa tagny amin'ny John satria John io le nanoratra le epistile ny fitiava. Olona manana mpitiava. Tagny napetrany reniny tsy tamin'ny Petera. Tsy napetrany tamin'ny Philippe koa satria hainao fa Philippe rehefa misy problème de le be fanahina hoe aiza anao hitagna hanina rehefa misy problème. Tsy tagny amin'ny Philippe koa izy napetrany fa tagny amin'ny John. Tsy napetrany tamin'ny André zay be loatra ny relation ka sao de mampidiky izy olona. Nanagna relation be koa i André zany olo tsy de taraiky loatra. Tsy napetrany tagny fa napetrany tamin'ny John le tia fanatren'Andriamanitra. Noho izany mila fantatrao hoe ohatrany ahoana ny zavatra mila ataonao manoloana ny ray aman-dreninao, surtout ny reninao. Satria indraindray i mamatsika io mahazo pression avy amin'ny papatsika. Izy misambrana ananjy koa voatihitih io. Anao fa mandany vola atsika kato, amenao riavanao vola atsika. Zany raha feno agnaty fony ao. Mahazo pression avy amin'ny babanao izy, impiry izy. Mahazo an'izany avy amin'ny ray tampo aminanjy, mahazo koa izy. Fa tsy mba samy tantara aminao izy. Ka mba mitodia kely atsika, mba tadidio kely. Noho izany mila mba mianatra atsika pino mihevitra ny renitsika. Ka na de mahay vava ohatrany ahoana mamanao ndray moa mamantegna io gidragidra be io ko amoaka vava zay. Indrindra anao kofa manomboka manambady, za tsy mila viavy karany, tsy laiky vinanto karan'ireny, tsy magnajo olo, wa na de be vava karakory io, na kizintombelogno azy io. Jesosy eto magnome antsika exemple tsara. Matetika rehefa miantatra ny renitsika, apetrapetratsika, aiza moa izy amin'ny zafiny amin'ny rahavaviny agny, rehefa miantatra izy de apetrapetraka atsika. Zao nefa nitadidio ho avy koa anjaranao, ho antitra koa anao. Zay afafy ihany no jinjay, ho apetrapetraka olo koa anao. Zany ane tsy mety mampilamina fiainatsika io satria anao namafy raha tsy nanjary, nagnano raha hafahafa, miaigny zavatra hafahafa. Ninona adosony mamanao, mety nanao défaut farak'izay goavagna izy, ndana jerevy foana izy. Na de ataoko hoe ratsy fagnahy, mety misy moa ny sasany lazainy fa mpamosavy mihitsy. Na de mpamosavy ary io, nagneky io nitondranao tagnaty kibo tagnatin'ny 9 mois. Tsy mora riavagna zany mitaregna fetry. Tsy mora riavagna zany mitondra kibo agnatin'ny 7 volagna zany. Na mba anao voky fogna anao
efa tsy azonao egninao nefa ny avokisigna zany raha osy adiny ray efa mivadibadiky mamaha ceinture neny mamanao 6 volagna anao nikotrola tagnaty kibony tao tsara mbola nampimonimonina anazy nandray mandeha anao nefa zao maventy adigninao izy afatrafatra ty atoroko anao ty izy koa anao farany zao ko mbola tsy raha ray mandreny fanjaranao fa tsy nenina mba tadidinao sy nidininao ve hoe takaiza moa i Josefa tamin'ny Jesosy niantony tambony azy fijaliana so de misy mamorogna tamin'izy narary vazagna de tsy afaka fa nidoko tandragno non salama tsara izy tamin'io tsisy problème izy tamin'io fa niala-panga nialany teo kofa ratsy raha izy nialany izy raha fanty tsy raha zanaka izy fa i mariry avana vakio le tenin'Andriamanitra teo hoe nijanona teo amin'ny azo fijalin'ny Jesosy Kristy izy mila mba mamaky baiboly atsika ary mandiniky tsara fa agnaty baiboly zany zavatra resako anao zany ary niaraka nivakitsika jiaby teo tamin'ny ty resaka ty Josefa tsy hita mihitsy fa ny reniny ihany no teo hatramin'ny farany ny reny riavagna ao tsy miala anao zany tsarovy mandrakizay zany zavatra resako anao zany ny ray mety miala ndraikitra mety miala agnaty tokantragno firofiry mo raim-pianakaviana na mety telo izy aveliny ako agny tsy tetry misesy tsigara arabain'olo andalina akory babany mavo ona leshe zanany abdokony aka andragno kary mavo miaro nininy mavo bodika aka izy masao mitsigara eriky lalagny la hosa ko mbo tamin'igny koa moa zany mbo lasa koa i mamany mavo koa nialany koa takato hoe vlekenary babanare nandeha za koa andeha fa ny reny riavagna tsy miala jerevinao fa niatry zavatra maro ny reny i reny io taloha mbo avy tovovavy fa nony aminao nangirotrerotro tareny androky i reny io taloha mbo avy somondrara fa nony avinao izy androky nangebakebaka adigninao ve zany rehetrarehetra zany atsika zao me maventy de mahay mikoragna ary mamane problème ary mamane tsy nianatra ary mama moka zare problème zare boka sentimental ary mama moka magnometsiny reny tsy tokony ataonao zany misy ten'Andriamanitra manohitra an'izany misy ten'Andriamanitra mila iaignanao agnatin'izany rehetrarehetra zany ny ray o za teo mety miala andraikitra mety miala agnaty tokantragno fa ny reny tsy mba miala zany tirevy moa tsika raim-pianakaviana indraindray kofa tia agnadary zany sasany izy magnano randro igny mamaseky ro ty fa de andeha viavy karanare tsy mahay magnano ranotsira randro tonde mody izy tia andeha ivoaka igny i randro igny nilany vaniny de lasa izy miboaka fi reny igny bodika ke fo tsara mbo niala atsika mamisa doda atsika anotsika dolo raha jiaby io fa ny reny eo fo ny renin'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana fo ny lehilahy mbola afaka mody faniny amin'ny raha tsisy andragno fa ny reny tsy efa miala de re mo firifiry mo renim-pianakaviana olo mbo avy nanagna na izy azy andro ke lasa manasa lamban'olo andro ke lasa miasa agny an-tragnon'olo andro ke lasa magnano zavatra tsy tokony ataony lasa antitra tampoko nefa mbo avy gomba avy migny io matony zingeny vadiny agnatin'izany riavana tokony mba ho tonga saina atsika avoaka malagasy atsika de mandala ny antsona hoe fivavaha mandala ny atao hoe fomban-draza mandala ny atao hoe fihavanana tsy tokony ho adigninao ny reninao tsy tokony ho adigninao ny ray aman-dreny zay niteraka anao ny reny tsy miala mihitsy fa mavita miaritra ny zavatra rehetra io aminao ny raim-pianakaviana miesogny androaly midodobe fi renim-pianakaviana erakitra sasa oa sasa ingabe ro sendra mbo natory hely mamany zaza mbola tsy antsasakadiny nandriany abaky nitomagny zaza fo fazana zanakana zanakana ary koa fa izy toandry tsy aninanjy zaza io fa ny mamany tanao amin'izany ny lehilahy mavita mody faniny ny lehilahy be torimaso amin'ny alina fa ny vehivavy tsy miala mihitsy ny lehilahy matetika rehefa tegna agnatina fafambaraka ny ankona tonga de mikisaky izy io anareo fanagnanarako anareo mpiry moa za mitragno ty mivola elesano amba endre lesany zao zake io avelao eo aony anao raha mamany atre aony anao raha mamany efa neny raha mamany digny de efa misy problème ny raim-pianakaviana mavita miala-pa fa ny renim-pianakaviana tsy afaka mihitsy rehefa misy fafambaraka agnatiny ankona izy ake fo ny raim-pianakaviana mikisaky fa ny vehivavy mavita mamangy anao eny fa na de tragny amponjara mavita mamogno vary io letra mandraindregny izy mandeha tongotra avy amin'ny tany misy ananjy vary ny zanako tao izy ary tsy megnatra zany fa teriny
jerevitsika tsara fa fambarakany nazo an Jesosy teto egnatra zany olo ombogna amin'ny hazo fijaliana zany raha lalagna jiosy de olona vita fahotagna mahafaty tsy olo fatany de ombogna amin'ny hazo fijaliana fa olo tratranagnola olo mamono olo nangalatra olo nagnano raha tsy nanjary Jesosy nefany niazogny tambony hazo fijaliana olo jiaby nialapa fi Marie mbola nisahany doko teo hoe zanako io ozy tain'Andriamanitra ianao fa Josefa tsy hita ankavitsigna zany lehilahy miandro marary amin'ny hôpitaly zany hoe rio ny lehilahy nanao garde malade vitsy iny fa na de miaro tory ary rehefa mifiaretan-tory regny jereo fa ny lehilahy jiaby mandry daholo miankina ambody potogny de fa ny vehivavy mihira vehivavy mahandro vehivavy magnamboatra dité sy café ny vehivavy ny reny tsy mialanao zany eo ravagna misy zavatra tegna tiako mba akasika ansainao tsy hoe magnomeditsigny lehilahy akory zaho fa mba dinio kely nge hoe le fampinonogna amin'ny aly mba dinio kely nge le fiaretany mandrorandrora izy tetiteky satria bikibo sy ny sisa tsy miala zany sady tsy mitaregna vizaka sy tia tory ny reny agnatin'izay indrindra riavana fantaro fa tsy misy niaritra ho anao ary tsy nandao anao afa-tsy ny reninao ary nijanona teo akaiky azo fijaliany Jesosy ny reniny ny mpianatra nijery lavidavitra Jesosy nge nanana mpianatra marobe fa nitazagna lavitra le ty lesy mba grave zany ataonjareo avy lavitra ry fa i Marie bodiky teo ary tegna nanana mpianatra be da be Jesosy tamin'io ery Petera moa de fa mbo nisy nagnotany igny Petera igny namany igny kaosinareo na sy namany zany aho iaho ve farafangana diza ve feneri veste reo da ino me fandraisanay am'zany sy namany io aho ozinga ny famakany Petera fa i Marie na sanizingizy na ratsy ozy zanako io na ho faty io zanako io reny zany tsy mandao miaritra ho anao ny reninao ny reny tsy nalala megnatra ary tsy nirarany ninona tsy voateo akory no niaritra fa fambarakany Jesosy Marie fa letra izy mbola voatonga tagnaty kibo de fa baraka edy Marie mba imagineo anao via virgine une fille vierge i déclarer am vadinao zay mbola tsy niaraka nandry taminao fa bikibo anao tsy mora zany ravany mba levo sarantsegny hoe anao ke nambanao manambady io ara lasa niasa 3 mois vadinao izy nierigna avy takagny taregny anao fa bikibo hoaizanao nagnino ny bikibo nanjely io raha tsara nisy tambony tany ary natalohany io tsara nisy viavy bikibo nanjely zay fi Marie riavan'ny tantara fa bikibo nanjely fa fambaraka tsy ohatry zany mety misy tamitsika reo zao be vokany mamanao de la nefa jereo fa mamanao tsy nialanao mihitsy ary teo akaikinao jerevo ny renitsika donc mila tonga sainatsika fa ny reny de misy lakle ngeza be afaka mamaha ola amaranako ny teniko nisy tantara ndray andro tagnatina fiangona tantara na tovolahy anankiray manan-karena be fa io ndraiky nampanankarena misy problème misy raha vola anazy de fa raha nagnatogny pasteur mitondra vola be regny pasteur ty mba teriko anao mivavaha zafy zaro azona problème azontsoko zay tanao alainy pasteur de fa raha nagnome tomobily namegna pasteur mba ameko anao tomobily tsara tarebe ty Mercedes tsara tarebe fa teo ampiresahagna teo nazo teny avy tamin'Andriamanitra le pasteur hoe aza resy isky teny pasteur io zany fo tonga tsegniny hoe aza resy de nefa rano moa nandà le pasteur za tsy andrainio izy de nivavaka tamin'Andriamanitra le pasteur akory ino de farany nazo tolotsaigny tamin'Andriamanitra nagnasa mpiara-miasa taminanjy pasteur ndany edy mba visitena reto tragnony maman'izy lahy patron be mivavaka ampiangonina atsika hoe de re mbo nivisiteny tragno mipetrahany tragno boribory kely iro maman'ngia mamafa tokotany rafa mampalahelo fogna sady magnano avy arimino mampalahelo kely de ino ny afarany tonga saigna le pasteur nazo sosokevitra tamin'Andriamanitra alevo tomobily rehefa azon'le pasteur le tomobily nagnanovany akôry tsara be hoe tsy hotazomiko anao zy pasteur tomobily fa ho amidiko de rehefa namidy lasa nandeha nagnamboaran'le pasteur ny tragnony maman'ngia de i pasteur io tsy niteny avy taminahy ty fa ozy pasteur io avy tamin'ny zanakanao ty
afaliagna moa zany le renim-pianakaviana ka zare roa io misy conflit tsy mifankahazo de inona ny afarany faly loatra le renim-pianakaviana ao zay namba karakory tsofoko rano amizay zanako de nanomboka nitsofogna rano tamin'igny nisokatra ny fiainany ngia nandresy ngia anao tsara zany fa tsy azo atao ny mifamaly amy ray aman-dreny raha tsy endraka misy trosanao 10,000 mamanao mba votsoro agny koa ko isivy volagna be ny tondralinao tagnaty kibo ko andeha takiny aminao tsy digninao tahin'Andriamanitra atsika zay ny afatra tongavanao maregny manomboka amy 7 ora ny fitombavaka mbola madiniky etsy ary ny après-midi amy rora sasany tegnako pasteur David moa zany de mandray olo isaky ny talata sy lakamisy amy 7 ora mandregny managna fivorimbavaka atsika isaky ny talata sy lakamisy ariva amy 2 ora sasany tongava mbola madinika avy afarany Trans Express misy ny fiangonana Juna Fresh manaraka atsika ny fahasoavana be bless. Demoniaka jiaby tsy maintsy afake problème non lasa karavan era sy nilaza ho an'Andriamanitra oababe sanazione sao tsy maintsy mitonga ary tsy maintsy mandroso sanazione sao tsy maintsy mitonga ary tsy maintsy mandroso Vitatrole asaloha nitrotrom de sosi katenga lasa zanani tsy ekweky kwarasagatale mangaraka anay ny fasoavagna marobe sanazione sao tsy maintsy mitonga ary tsy maintsy mandroso marigny zagny sanazione sao tsy maintsy mitonga ary tsy maintsy mandroso mitsitike suna firesanye tsy mialondrave tsy magnavake mitory filazatsara nateraka mbahale Setriky fitaya Feno faz sambada
TV+ Madagascar, toujours vouloir plus.